Ty indray aho fitandrina ranjakavola la andevon'Andriamanitra iraha ny teny amin'ny fiangonany amin'izao andro Pentecoste izao. Jaona 7:20 ny 5:20 sy ny 6:20. Zany rehetra zany efa lazaiko taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho hoy ny Tompo. Fa ny mpananatra dia ilay fanahy masina izay ranoray amin'ny anarako no hampianatra anareo ny zavatra rehetra. Ny anarana nandritry ny herinandro ny fanahy masina fa mahatsara antsika ny fialan'i Jesoa izy vatany hita maso. Fa voafetry ny fotoana sy ny toerana izy raha iny vatany iny no mijanona teto. Mahatsara anareo ny fialako iny Tompo, fa raha andeha aho dia irahiko ho aminareo ny fanahy masina izay fanampanantenain'ny Tompo ho ao amin'ny mofo rehetra eran'izao rehetra izao. Tsy voafetry ny toerana, tsy voasakany ny fotoana, afaka hiasa ao am-poniny mino rehetra. Io fanahy masina io izay toetra mandraka izay ao anatintsika hoy ny Tompo. Zao no toko fa 4:20 raha teo ary mindiny fa 5:20 ery. Io fanahy masina izay mitoetra mandraka izay ao am-poniny mino. Lazainy Jesoa eto izay ranoray amin'ny anarany ho aty amintsika hampianatra ny zavatra rehetra. Ny fameno sy mampitandrina amin'izany indrindra ny Korintiana 2:20 nazay ny apôstôly Paoly, fa ny sasany dia nomen'Andriamanitra ilay fanahy mamantatra ny fanahy avy amin'Andriamanitra sy ny fanahy hafa. Tsy maintsy mahay manavaka izay lazain'ny fanahy masina mitsikisika. Tsy maintsy mahay manavaka izay ampianariny fanan'Andriamanitra tsikisika. Ka raha mpianatra antsika ny fanahy masina, aza gaga ianao fa mpianatra ny zava-kafa koa ny fanahy ratsy. Amin'ny fiteny soratra masina hoe raha vory ny zanak'Andriamanitra dia mba eo koa Satana. Zany hoe no hitandremantsika fiangonan'Andriamanitra amin'izay miteny rehetra ety amin'izao tontolo izao, fa tsy izay mitazona sy mampiasa baiboly akory, dia nomen'Andriamanitra ny fanahy ny teny amin'ny vahoakany ny ten'Andriamanitra daholo. Mba hivereny kely ny Jaona 2:4 taratasy voalohany soratan'ny Jaona 2:4. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Zao no hafantaranareo ny fanan'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy avy amin'Andriamanitra, ary zany no fanahy ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Fantaro zany fa raha tonga ty amintsika ny fanahy ny fahamarinan'Andriamanitra ampianatra antsika ny zavatra rehetra, dia misy fanahy ny fanahy sandoka koa mampiteny olona ao rehetrarehetra ao, ka mila mamantatra ianao avy amin'Andriamanitra zany satsia. Ny alalanao hoy Jaona fa avy amin'Andriamanitra ny fanahy iray dia izay manaiky fa tonga nofo Jesosy Kristy. Tsy manana adi-hevitra izy raha ilazana fa teraka tamin'ny alalan'ny Virjiny zany Jesosy Kristy zany. Tsy manana adi-hevitra akory izy hoe jiosy zany Jesosy Kristy zany. Tsy manana adi-hevitra izy fa ekeny fa tena nomina teto ambony tany teto Jesosy amin'ny maha olombelona hita maso tsy ampahitanana azy
na dia Andriamanitra feno azy tsy miady hevitra amin'izany izy mianatra manadiady mikako ataony fa ny miady hevitra andafany an'izany tsy manao zany a ny fanahy avy amin'Andriamanitra. Fantatrareo mandroso dia mandroso ny teknologie de l'information de la communication any amin'ny internet sy ny namany any anelezan'ny olona fampianaran'ny diso mamono finoana rehetra io. Ary misy aminareo a mitelona ireny mihinana an'ireny dia rehefa hitoriteny dia misalasala. Ary tadio vo nianatra n'izany tsika tamin'ny zoma hoe maninona ny fanamasina mitarika antsika ny fanamasina. Ary rehefa mitarika antsika ny fanamasina dia mitarika antsika hanaraka ny tompo izy fa tsy mitarika antsika hanaraka ny sitrapontsika. Tsy misy siansa, tsy misy fahalalana azo ekena ambony ny fampianaran'ny soratra masina, ambony ny fampianaran'ny fanahy masina ho an'ny vahoakany. Na inona heverinao fa marina ratsy antitra rehefa mifanohitra amin'ny soratra masina zany dia tsy zany no nanorenanao ny finonao. Ary fantatry ny ankizy mianatra any ampianarana fa eo ampianarana azy eo dia saika manohitra ny baiboly ny zavatra lazaina aminy. Mianatra momba ny vato, momba ny hazo izy dia lazaina fa fatao day million d'années zany vato zany. Mamaky amin'ny baiboly izy avy eo ampianaran'ny pasteur ty amin'ny catéchumène eo amin'ny 4000 ans avant Jésus-Christ eo no nahalalana ny fisin'ny zao sy zao sy zao. Dia amin'ny fanoheriny ilay zavatra nolazain'ny baiboly sy ilay lazain'ny mpampianatra tany ampianarana dia miady saina izy dia nefa rany tsy mety hivavaka tsony. Taon'ny dadasiny eny izy ilay hivavaka na izy mamaly bontana fotsiny hoe sisy ny Andriamanitra rehetra tsisy ilana azy, na menatra sy matahotra indray aman-dreny izy tsy te hamaly dia miteny fotsiny hoe ndanina fa mbola tsy afaka kanjo le zavatra nampifanoheriny zavatra nampianarina azy nampianariny soratra masina azy no mampiady saina azy io dia tsy mihintsony izy. Mila mamantatra zay lazain'ny fanamasina amintsikisika. Asan'ny apôstôly toko 7:10 niny fa 1:10 ny nanaraka ny herinandro ny fanamasina dia toy ny mamerindesona raha mianatra eto zao. Azo lazaina fa famotinana ny herinandro ny fanahy masina zay ho lazaintsika amin'izao toriteny 20 minitra izao. Asan'ny apôstôly toko 7:10 fa 1:11 ary Paul sy Silasy dia nampandehan'ny rahalahy niaraka tamin'izay no nialina ankany Beria. Koa raha tonga tany izy tonga tao Beria dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy ary ny toe-panahin'ireo tao Beria dia tsara no ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotompo indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia. Nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zotompo indrindra ireo fa tsy tamin'ny fahalainana sy ny ady hevitra sy ny ady saina rehetra io. Nandray zany tamin'ny zotompo izy. Ary isaky misy zay fampianarana omena azy dia amarininy raha mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra zany na tsia. Koa raha mpianatra antsika ny fanamasina dia mahay manavaka ianao avy amin'ilay fanomezam-pahasoavana nome ny fanahy masina antsika ihany hoe fanahy mamantatra ny fanahy hafa sy ny fanahiny Jehova. Raha afaka manao tsara zany ny fiangonana dia tsy hisy zany hoe tonga any amin'ny mpitandrina dia ilaza hoe tena nampianatra diso anay foana nareo pasteur zay atry zay.
hay zao no marina fa tsy lazainareo anay io marina lazainy io enikeny vomaly tatsy anarina tatsy enikeny fotsiny hoe tamin'ny lazany sasany azy tamin'ny radio tamin'ny télévision hoe zao olo satria reny olo reny tsy miverina tao amin'ny teny fototra amantatra tsara zany tokoa ve no tiany soratra masolo lazaina dia niteniteneniny tany dia iny le zanako fa tonga ao mpitandrina ilaza hoe ay anareo pastera na mandalitra anay foana hatramin'izay ianareo zany mianomboko amiko ny teny taminy zay mpitandrina teo alohako nampianatra ny ray aman-dreniny zay mpitandrina talohako tao nampianatra ny raibeny na mandalitra taona na velan'Andriamanitra na mandalitra ny olona nandritra ny 100 taona 20 taona 50 taona mpitandrina fa diso ny zavatra nolazainy mitandremany amin'izany lazany tompo zay any amin'ny tokatoko fa 7 dia hoe aza manaraka azy ianareo amandrehanireny ianao miverenao misoratra masina hadiadio amariny na ekeny ambarany soratra masina zany lazainy zany na tsy ny hevitra nidikan'izany ianao zany maninona mba ahafahanao manao zany fanadiadiana sy fanamarinana faharaka ny soratra masina nampianarana anao ina zany nataonao mamaky soratra masina des chrétiens versés dans la Bible olona tena tia tena mifototra tena mamaka tsara ny finoany ny fananany io ten'Andriamanitra io lay fanambaran'Andriamanitra ny tenany amin'ny fiangonana fa raha ianao kosa aloha malaindaina mamaky soratra masina ianao kosa aloha tena hoe ohatran'le raha fotsiny reo vanginy mpiatafitra zay hoe efa ela be tsy hita ny solomasina nataony tao anaty baiboliny tao namprimina tany am'izay toerana nisy azy tany tonga ny mpiatafika vao hoe faly be tsy ny fahatongavany mpiatafika ny nafaly azy fa ny fahitany solomasina tao anatin'ny baibolina namprimina efa ela tsy hita ary misy kristianina mihitsy tsy mamaky soratra masina tonga ty ampiangonana aza mbola asahirana hoe mba jerikely ny baibolina aneo ao amin'ny Ezra ny Ezra efa voavaka 20 minitra ny azy mbola ao ihany tsy hita ny Ezra kola tsy mamaky baiboly keo zay nahitany an'izany lay fanahy ny fahamarina fanahy masina Andriamanitra hampianatra anareo ny zavatra rehetra fa mila mpianatra mazoto koa zany fanamasina zany mpampianatra rehetra anaikan'izao filazako azy zao hoe io ianao fa miakatra eo amin'ny tableau ndeha mpianatra dia jerenao le mpianatra malaina hitanao ny maso mihitsy tsy te hianatra mihitsy le mpianatra dia mazoto be ny mpampianatra mampianatra amin'izany mafana fo be mihitsy le raha misia mampianatra fa ny mpianana tsisy mandray azy mihitsy zay ny marina fa milanao amin'ny fitenin'isy asa le apôstôly toko 7 hoe mandray ny teny amin'ny sotopo olona masoto tena mangetaheta ten'Andriamanitra mihitsy tsy manao zany latasy ndray raha zay ko azy tamin'ny herinandro ny fanahy masina misy olona efa mba zajatra mivavaka isamaraina mba zatra mamaky soratra masina isan'andro angamba dia vao tsy nivavaka izy ny ndray maraina iny dia potika atao ny tontolo andro tsy mivavaka ny kely tena tsisy tokotany mihitsy any ampiasana tsy mandeha any an-dalana mangalaron'ny olona ny poketra tetaky toetaky tsy le tiktaky tao koa zany satria tsy fiainanao le izy zavatra apetraka ao fotsiny ho fomba fanao tsy zany tompo atena fiainanao fa mahazo fotoana kely iny ianao baiboly ampelantananao misy fotoana
fotoana kely ianao no vamaky baiboly tsy azonao tonga dia réflexe normal ao aminao mihitsy a manino mangataka amin'Andriamanitra fanahy masina hoe ampianaro azy andro tompo tsy terena izy tsisy ianao a polisy any an-tranonao any efa namaky baiboly ve anao androany atsia tada mba namaky baiboly any eno tada amen fanena midada am'izay fa namaky baiboly eno tada fa namaky aho tsy zany io ianao mihitsy no miaina tia tena mangetaeta ny ten'Andriamanitra ao ianao ampianariny fanan'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra rehetra ary zay lay tokony takarina avy amin'ny Romanina toko 12 fa kitsika mandrakariva koa mangataka aminareo raha lano ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotra reny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompanahy mety ataonareo zany ary miovava fanavaosana ny saina mba hamantara anareo ny sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady kasitrana no marina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra avy amin'ny fanoloran-tenanao ho an'Andriamanitra io zay le fahazotoana lazaiko eo ianao manotena ho an'ny tombo dia io fanahy ny tompo omeny antsika io fanahy Andriamanitra fanahy masina mitoetra mandrakizay ao am-potsika io io koa mampatsiaro antsika ny zavatra rehetra zay fa lazay ny tompo tamintsika lazaiko tamin'ny herinandro ny fanahy masina hoe ataon'ny olona ahoana no ataonao ahoana no ampatsiahany zanakao hoe zao le formule tamin'ny matematika iny nefa formule mbola tsy nandalo maso nandray andro azy dia mitoetra ve zany hoe ianao mampatsiahy azy le formule nefa ny formule mbola tsy nandalo teo ambany masony kosa fa matoa azo ampazivina dia satria efa nivakiny efa nidémontreny mihitsy aza io hoe tahaka an'izao nanaovana zany démonstration zany formule zany tadidiny le natao le mpampianatra tany am-pianarana satria nanaraka tsara izy tany am-pianarana zao nitondrandranosyan'io tamin'izany raha tianao raha miandro tokoa ianao mba mpahatsiahiva ny fanahy masina zay rehetra nolazainy Jesosy taminao dia mila ianao manaraka n'izay fampianarany tenin'Andriamanitra mazoto mamaky ny sotra masina misy ampianarany fanahy masina anao fa mazoto miaino koa ny fampianarana omenanao toroteny atao aminao mazoto miaino an'izany ianao mazava be ny Romanina toko 10:17 hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy mila miaino toroteny ianao fa tsy hoe mitoroteny dia ianao koa mba mitoroteny ao fitoeranao ao za dia oioio izy ianao valinao le toroteny ina ny finoana ho azonao eo anika lasa minomino foana anao nefa rany ny olona rehefa tsy manana finoana n'Andriamanitra ny olona rehefa tsy maripototra ny finoana dia lasa minomino foana izy vo hivoaka ny trano hony ty zanako ty ka nisy alika ny nandalo teo tokotany teo hitany dia tsy raitsy miverina izy mba angataka famindrapo fa tena tsy anjary ty tontolo andro ty fa alika ny nandalo tao vo mandeha ny an-dalana hony ty zanak'Andriamanitra ty na mitondra tomobily ina mandeha tongotra nahita goaika tokana izy teny an-dalana teny dia fafaka mafy mihitsy izy fa tena iny fanambarana malheura iny aizao ny baiboly nahitanao zany fampianarany diso zany akarevoana koa nefa le goaika nandalo tonga dia efa milamina fa izy ty sy olana mihitsy mandeha tolo ny zavatra rehetra atinao tsy manana finoanao an'Andriamanitra dia aoronao am'izany zava-diso zany ny fiainanao fa iza no mitona ny fiainanao iza no mitarika anao zay alehanao migoaika
fanofanany tompo ny zaona toko fahinambiny folo andiny fatelo ambiny folo fanofanany Jehova hitarika anareo amin'ny marina rehetra, hitarika anareo amin'ny marina rehetra. dia ianao tsy hinihiny foana zany satria mazava aminao tena efa izaranao mihitsy ny fakazara tsy toy ianao dia hiata dia mifankazatra miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra mihitsy ianao dia fantatrao mihitsy tena mety zany fitaren'ny fanamasina amin'ny fiainako zany. hoe nianatra nandritra ny herinandro fanamasina hoe meteza ary ianao ho tapahan'ny fanahy masina amin'ny fiainanao, izy anapaka anao ivareny, izy ny manjaka amin'ny fiainanao ao, fa tsy modimody mivavaka fotsiny ianao fa rehefa tena anao zavatra ianao ianao ihany manapa-kevitra. Tsisy ilanao zay tokevitry ny fanamasina zany. Mety mandeha maka hevitra any anaty boky angamby ianao, teoriana inona tianarany management rehefa anao asa, dia zay no anakinanao ny asanao. Tsy ilainao zany management ny fanan'Andriamanitra zany. Mila mianatra mihitsy ianao manaiky ny fitariany fanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia reny teny novakinao, reny fampianarana noenonao, reny toriteny na mifantoka tsaranao reny nampatsahivy ny fanamasina eny an-dalana eny anitsiny dianao, araka amin'ny filazan'ny Isaia toko 7:1-20 hoe na andeha eo amin'ny akavianao, ivilo amin'ny akavianao, ivilo amin'ny akavanana, ny sofinao dia andre ao ivonao dans ta conscience ity ny lalana ka andehana. Iteny aminao io fanamasina io. Izy mba efa mizatra n'izany hoe miaino ny feon'ny fanan'Andriamanitra ao amin'ny feo fieritreretany ao isaky izay fanapa-kevitra lehibe atao amin'ny fiainany. Atsangana ny tanany zanako zany. Raha atao ny pourcentage 2%. Dikan'izany rehefa anao fanapa-kevitra lehibe ny sasany mandeha manandro. Fa tsy any amin'ny tompony manontany. Hanika tsy naombola izy, tsy vao vera amin'ny kanapekony pastera tena tsisy mandeha mihitsy, hitanao tsy tany amin'ny tompo, andeha ho aizy io. Izy ampatsiaro anareo izay rehetra nolazaiko taminareo iny tompo. Ary io fanahy masin'Andriamanitra omeny antsika mitoetra ao anatsika manak'izay io. Io tsy mba hay midevoly adalaina zany fa ao anatinao izy, fa mitoetra ao anatinao izy dia miasa izy. Ary raha izy miasa tsy misy masaka anazy. Dia anjaranao sisa ny mihaino an'Andriamanitra ao, dia ilay fanamasina ao anatinao. Mianatra nandritra ny herinandro ny fanamasina, ny olona zatra ny soratra masina sy tia ny soratra masina, dia efa mahay manaiky tsara ny hoe na miteny fanamasina na miteny an Jesosy Kristy na miteny an'Andriamanitra ray aho dia teny Andriamanitra tokana ihany. Ilay trinité masina izay efa ekeny ny fiangonana, iaina ny fiangonana ary mitarika sy miara-miasa aminy mandritra ny amin'ny fiainany mba ahafahany manaiky izany fitariany tompo, fampianarany tompo, izany fampatsiahivany izay ampianaran'Andriamanitra azy izay. Ho haitsika ekena eo anatreny tompo any izay disotsika talohan'izao tamin'izay tsy nahaizantsika nanaraka azy, tsy nahaizantsika ny aino azy. Ho haitsika hifonana amin'Andriamanitra aorian'izao toriteny izao any izay mety tsapanao nampatsahivy ny fanamasina fa nahadiso anao teo anatrehany ka nahatonga anao diso lalana, diso fanao, diso fitondratena, diso ny fiainanao. Dia eo ianao matsiaro tena ny ferotray efa zao hoe ka afaka makaiza tsony dia izao raha manaiky havaozy ny fanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, tafaverina amin'ny laoniny io
tafavenao lay nanota efa potika simba nyota iny ho tafaverina hoendrika Andriamanitra sy taren'Andriamanitra indray raha mety ianao. Fotoana zao angatahana amin'ny tompo mba amelany ny helokao ary anavaozany zany fiainanao zany. Amen.